Amin'ny rampitso alarobia fahina ambin'ny folon'ny volana aprily amin'ny folora maraina moa no anatanterahana ny famindram-pahefana eo amin'ny prime ministre vaovao dia ny docteur Coly Roger izany sy ny prime ministre teo aloha Andriamatoa Jean-Omer Birzika eny amin'ny lapam-panjakana ny Mazoarivo no anatanterahana izany raha ny fantatra fa nanatanteraka fivoriam-be androany tolakandro zareo teo anivon'ny Mapara tetsy amin'ny Brownie Injet tetsy Ambodivona moa no nanatanterahana izy ireo izany fivoriana goavana izany fotoana izay nentin'izy ireo nitsikirana nanendrenan'ny prime ministre ity fotoana ity. Nitsikiratra amin'ny fomba nanendrenan'ny prime ministre vaovao ny vondrona Mapara raha nanao fanambarana io tolakandro io teny amin'ny Injet Ambodivona. Fivoriam-be izay niarahan'izy ireo tamin'ny filompanorina ny vondrona politika Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny vondrona politika Mapara dia mandray ny vavolombelona ny vahoaka malagasy manontolo sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena manoloana ny tsy nanajana ny lalam-panorenana indrindra ny andinin'ny faefatra amin'ny dimapolo tamin'ny nanendrenan'ny prime ministre. Tsy hivina raha teo fa raha mikasika io andinin'ny faefatra amin'ny dimapolo io dia efa mazava ny voalazan'ny avis numéro 01 zay no amafisy ny décision numéro 04 nataony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy azo ivalozana zany fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana zany satria ny andinin'ny faharoapolo amby zato amin'ny lalam-panorenana dia milaza toy izao. Vakiko amin'ny teny frantsay: les arrêts et décisions relevant de la haute cour constitutionnelle sont motivés, ils ne sont susceptibles d'aucun recours, ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. Arak'izany ny vondrona politika Mapara dia manamafy ny tokony hanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Tsy mety nanambara mazava kosa ireto mpitondra teny eo anivon'ny vondrona Mapara ireto raha toa ka handray anjara amin'ny gouvernement izy ireo na tsia. Ny maraina teo tokoa anefa dia nanatanteraka fivoriana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ity vondrona politika ity teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza saingy tsy nisy mipika ny resaka. Mbola tsisy position filakana mbola mbola tsisy position tam'izao. Hoanareo hoe parlementaire mety misy zavatra niniana manokana ve? Na ka maha-parlementaire anay dia le jerenay fotsiny hoe ahoana ny fipetraky n'io zavatra io aty amin'ny parlement zay fotsiny. Dia mety hiditra ao anaty gouvernementaire ve Mapara? Andrasana izany ny fananganana ny gouvernement vaovao ahafahana mahita mazava raha toa ka nisy ny fandraisana anjara amin'ny vondrona Mapara na koa irona any amin'ny fanoherana amin'ny fitondrana ity vondrona politika ity.